Fiarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zana-bolana ny vaovao mahakasika ny ilay faritrandro ratsy izay mitoetra ao avaratra atsinanan'ny Anosy atsinanan'ny faritry Sava sy Dianara ny maromaro koa izay manodidina ny 700 kilometatra atsinanan'ny Antsirana nisy ny Fohibeny tsy mbola nivadika ho rivo-doza izy ity zany hoe mbola tsy misy anarana fa ao anatin'ny tsokazy perturbation tropicale ny tsokazy misy azy amin'izao fotoana izao 520 kilometatra isan'ora moa ny rivotra miaraka amin'izay rano tafiotra 520 kilometatra isan'ora mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ary mahafaka hatrany amin'ny 30 kilometatra isan'ora araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia efa mitondra orana any amin'ny faritra Sava, Dianara, ny faritra Sofia sy ny faritra Ambatsoa ary koa Analanjirofo ity faritrandro ratsy ity manodidina ny 80 ka hatramin'ny 50 milimetatra ny orana ao anatin'ny 420 ora andrasana izay ho ateraky nyity faritrandro ratsy ity tombanany hidra tanety rapitso vao maraina be moa izy eo anelanelan'ny distrikany Antsirana voalohany sy ny any amin'ny distrikany Sambava ho hitantsika miandalana ihany ny mety fivoarany izay ary mety hivoaka an-dranomasina ho an'ny rapitso manakaiky ny morontsiraky ny Boeny miazo ny lakan-drano Mozambika ary manambana ny firenena Mozambikiana ity faritrandro ratsy ity zany any amin'ny farany herinandro ny alahady zany na any amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao ny manoloana izay rehetra izay dia mampiatra avy hatrany ny filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny faritry Diana, Sava sy Ambatsoa filazana fanairana miloko maitso kosa ho an'ny faritry Sofia, Boeny sy ny any Besalampia manoloana izay rehetrarehetra izay ihany koa dia entana sady miponina anaraka ny toromarika izay omen'ireo manam-pehefana any fotony mba hisorohana ny loza ho ateraky izany faritrandro ratsy izany eo ihany koa ny vaovao izay mivoaka avy eto amin'ny sambandraha famantarana ny toetry ny andro fa no fisian'ilay faritrandro ratsy hatrany dia mety hitondra rotsakorana betsaka ihany koa ny raona izay miaraka amin'ny any ho an'ny faritra avoany atsinana Madagascar iny tombanana izany hipaka amin'ny faritra Analanjirofo, ny faritra Atsinanana ary ny faritra Alaotra Mangoro mety hatramin'ny anioalina izay oran'izay raha ho an'ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana ka miaraka izany ny fampitandremana miloko mena ho an'izay fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay mety ho 50 ka hatramin'ny 30 milimetatra moa ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora voakasika an'izay ihany koa ny faritra Alaotra Mangoro manomboka ho an'ny rapitso miatra izay hatrany amin'ny alatsinainy na alahady any ho any arahana sy tabaka araka izany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro fa izay ny mahakasikasika ny fisian'ity faritrandro ratsy ity dia manakorotana tanteraka ny toetry ny andro ho an'ny tapany avaratry ny nosy fa ho an'ny avoatany kosa indray dia ny tsioka avy any atsinanana no somary azo vahana kokoa mety misy araka izany ny herik'andro ny orana malefaka ho an'ny morontsiraka eo ihany koa ny tandrifin-drahona indraindray indrindra ho an'ny avoatany toy izao ny toetry ny androntsika raha ho an'ny rapitso vao maraina dia isy ny orana ho an'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo iny matevina kokoa izay ho an'ny faritra Sava, Analanjirofo, Ambatsoa sy ny faritra Atsinanana toy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Diana sy ny faritra Alaotra Mangoro ary koa ny tapany avaratra amin'ny faritry Boeny ny ambiny kosa indray raha amin'ny ankapobeny ho an'ny atitan'ny Madagascar indrindra ho an'ny ilany atsinanany avoatany dia mandraona mety ho arahina herika mety hisy ihany koa ny tandrifin-drahona ho an'ny faritry Melaky sy Menabe fa ny ambiny dia maina noho ny andro raha ny vinavina ho an'ny rapitso tolakandro mitohy hatrany ny rotsakorana ho an'ny tapany avaratry Madagascar iny izay manatombo hatrany izay ho an'ny faritra Analanjirofo, ny faritra Atsinanana, ny faritra Ambatsoa, ny faritra Sava ary koa ny faritra Alaotra Mangoro mety ho betsaka ihany koa izay rotsakorana izay ho an'ny faritry Sofia indrindra ny morontsiraka sy ny any amin'ny faritry Boeny satria dia tombanana manakaiky ny morontsiraka tanteraka ity faritrandro ratsy izay niresahana teo aloha ity ho an'ny avoatany kosa indray dia mandraona mety misy ny tandrifin-drahona indrindra ho an'ny maraina be na any amin'ny tapakandro ariva any ho any ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia midina aloha ny
maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagascar. Iny 13 ka hatramin'ny 15 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 18 ka hatramin'ny 12 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Mifanohatra amin'izay kosa nefa no mety hitranga any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagascar sy dia miakatra indray ny maripana mety tonga hatrany amin'ny 18 degré Celsius ho an'ny faritry menabe. Ny alahady mbola mitoetra ny rotsakorana ho an'ny tapany avaratra ny Madagascar indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy izay mety ho araikotroka indraindray mitoy ihany koa izay ho an'ny faritra atsinanan'ny Madagascar iray manontolo iny izay mety mbola manatombo hatrany ny orana ho an'ny faritra avoan'ny atsinanan'ny Madagascar. Ho an'ny ilany andrefan'ny voatany sy ny tapany atsimo andrefana kosa dia manjaka aloha ny masoandro raha ny vinavina hatrany. Ny maripana andrasana amin'izay androny alahady izay dia mbola manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 an'ny avoatany, manomboka ahitana fiakarana tsikelikely kosa zay ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy raha ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar dia 18 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Ny maripana andrasana amin'izay androny alahady izay hatrany. Ny alatsinainy tombanana mihamana lavitra ny morontsiraka avaratra andrefany ilay fatrandro ratsy izay mety hivadika rivodoza ihany izy rehefa any amin'ny lakandrany Mozambika, fa manome vana tanteraka ny oram-baratra kosa izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar. Ny avaratra aza kosa dia mitondra orana malefaka hatrany ho an'ny morontsiraka atsinanana sy atsimo atsinanan'ny Madagascar iray manontolo iny. Hitantsika izany manomboka any amin'ny faritra atsinanana ka hatrany taolana ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo andrefana kosa indray dia tombanana ho maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alatsinainy izay. Manomboka misy fiakarana ny maripana ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanan'ny nosy ary miakatra hatrany koa izay maripana izay ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagascar satria dia manodidina ny 17 degré Celsius. Ny maripana andrasana any amin'ny faritry menabe amin'izay androny alatsinainy izay hatrany. Ny tany falotoandrivotra nisy teto Antananarivo renivohitra no amaranana fandarana amin'ity ity antonony izay tany falotoandrivotra izay raha ny eto Antananarivo manokana manodidina ny fetra ny UMS avokoa ny refrehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina hijanona antonony hatrany amin'ny ankapobeny izay tany falotoandrivotra izay. Dia izay indray ary ny météo tamin'ity an'io ty ara-pizindray fotoana manaraka veloma tompoko.